ny sitrapon'Andriamanitra izay manaraka azy atoa dia tsy maintsy mizotra amin'izay lalana izay. Izy no teny hoe entozokako mianaranitra. Dia dikan'izay dia izao miendrika no mety samihafa izay azo fijaliana ho haintsika izay. Ny fanenjehana sy ny fanevatevana, ny fanendrikendrehana samihafa amin'ny fiainana ny finoana. Fa ny ataontsika maisaka ao saina zany dia hoe i Kristy ilay filohan'ny finoantsika no sy maintsy mpanjina sy jerena. Raha ohatra i Kristy enjehina dia ianao tsy mahafinoany azy, sa misy fanenjehana sy fanafatesana mahafinoany azy na minoana azy na fomba mahafadaraka tokony azy fijaliana io. Zay hoe tenenin'ny taratasy ny Hébreu hoe mibazana Kristy filohan'ny finoantsika sy fandavarany azy ataka sy andavana sy tanonelatra izy fahafatesana mahadabaraka zany. Kanefa amin'izao izy eo ankavanan'Andriamanitra izay koa zany falam-piainana amin'ny fiainana maha-kristianina hoe tsy menatra ny fijoroana amin'ny finoana. Namanao aneny magneso anao hoe mba hitao ohatran'izao eo amin'ny chapelet iny na ohatran'izao fotsiny io na izao fotsiny fa ilay fanenjentenantsika ilay famolatsika toetratsika izay mety manandevo atsika fahazaran-drasy somary samihafa io, famolana ny akamoana, famolana ny fahazarana izay mety mampolapola, ny fahazarana izay mety anaovana tsy fahamarinana, fahazarana izay mety amitapitahana ny ray aman-dreny, fahazarana izay mety amitapitahana ny namana, famolana ny tenantsika amin'ireo karazana fahazarana somary samihafa reo, ireo dia hazo tsy zangina reo ka ireo zany no zakaintsika miaraka amin'ny Jesosy. Ka tsy sika reo no mizaka azy fa zakana sei via, sei verità, tu sei la nostra vita, cammino insieme a te, vivremo in te per sempre.
zavatra rehetra tompoko fantatrao fa dia inona dikan'izay ianao manao zavatra hoe ianao manao zavatra fantatrao ny hadisoa fantatrao ny fahamelena fantatrao fa efa nandràna mitelo fantatrao fa tsy nahazaka hitatavelaka taminao rehefa fantatrao fa tikanao mbola tia izay toky tiatenaoatenaizay no fanomelana amilay fandavana ny telo dia izay no tirafika mizaka lazazay io tokony fiavesoa io dia fanomelana ny amentsika ka tenitsika hoe tsy misy olona teo diso fa nyvarinaho no antarajitsy dia zavatra zay any no mifoton'andriamanitra io isika rehetra dia hitabatena dia samy mieritreritra zany miaika foton'andriamanitra io hoe tafotranao no efa namadia fa Jesosy tsy mihenao tena mokamo mivavaka tsy mandeha tanafiboana lahady aho nanao hadisoana samihafa ireo no fandavatsika any Jesosy ireo no fandavatsika tsy fitondrany azy miaraka aminy ireo karazana zavatra maro samihafa betina namadiatsika azy ireo dia ireo anaovantsika tokom-panompona ihany koa salamipia ilazantsika hoe ianao manao zavatra tompoko fantatrao aho dia fikiaratra miteny salamipia ianao manao zavatra tompoko fantatrao fa tiako ianao ninonino zavatra atao dia lasa mba lasa fa moavokosa asarana zikekely dia izay ary no teloka vitsivitsy izay andrisika ny ten'andriamanitra ty miala ny fanometsika ny hazo zay lenyfio sy ny tarahazo azakatsika dia fanondahatenatsika dia zantsika ihany keo mizaka ny tena miaraka amin'ny havatsy rahamanamisy atsika dia ireo nomentsika disoa dia nomezantsika toko hoe ianao manao zavatra tompoko fantatrao fa tiako dia Jesosy romanty andro ary mbola amin'ny atsika fahasavan'alatsika afatsika maharaka tsy mafarany amin'ny sindatsika nizay tantara fahatonatena sakatsika eosina dan nakita Kera mtetu sa naki ufatu jadi sewa nonton sewa tambi dengan tata dengan baik biasan fasa upas di pemisi itu nama mararna misy fahaboaza dia raha ohatra anao ny namany dia tokony manampy anazy fa tsa mandà dia be dia be ny mizara pary fraty zany dia misy ny mitarika dia misy ny mandray rehefa avy eo dia mifampizara dia avy eo koa milalao isaky ny tolakandro dia isaky ny tapany maraina mizara ten'Andriamanitra dia manao lamesa amin'ny 1:20 dia rehefa avy eo koa zany ny tena mahatsara anazy dia misy zavatra tsa henonao tagny amin'ny fiavianao azy zany rehefa tonga aty ianao dia henonao miandalana ary hita fa tena mahatsara ny fiainanao zany dia manentana tsika rehetra zany izay mbola tsy namonjy école de prière mba hamonjy fa
mahafinaritra ny mivavaka ary mahafinaritra ihany koa ny mifandray amin'ny namana vao tsany fankahitana. Zahay namonjy forte de prière. Fifotoana loatra izay koa. Dia na zany tena mahafinaritra anazy hoe manao sablé. Dia rehefa maraina mivavaka aloha dia avy eo misakafo. Dia eo manao dessert mandinika ny tenin'Andriamanitra. Dia afaka adiny iray manao fifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa amin'ny atoandro mivavaka manao lamesy. Dia rehefa vao misakafo. Dia rehefa mitolakandro rehefa amin'ny 4 manao sablé. Dia amin'ny hariva mivavaka alohan'ny sakafo. Dia rehefa avy eo manao ny asa parifraty. Dia rehefa avy eo amin'izay no ohatra hoe mijery film na manao karaoké. Ny nahy manokana aloha zavatra tena nahafinaritra anahy indrindra tamin'ny namonjy école de prière dia fiarahana amin'ny frate. Frate misy anahy moa frate Mimo zany anaran'ny fratenay a. Dia amin'ny fratenay io tena mahafinaritra ny fiarahana. Mbola tsy nahita hoe isaky ny ohatra hoe miaraka par groupe na miresaka fikambanana ohatra zany a. Hafa be tamin'ity école de prière ty ny fiarahanay tao a. Izay zavatra atao rehetrarehetra dia niarahanay a. Ary hita hoe milamina tsy misy korontana mihitsy partage. Mandray anjara aby amin'ny asa rehetra zany mandray anjara aby. Dia faharoa tena tiako a dia manao dessert. Manao dessert aloha dia fandinihana ny tenin'Andriamanitra zany hoe fandinihana ny tena manokana zany hoe ahoana marina raha ty ohatr'izany anao rery mandinika anazy. Mahakasika ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia nandinika asambarana valo a. Inona no asambarana tena nahafinaritra anao indrindra nandinika azy tamin'ireo asambarana valo reo? Tena nahafinaritra anahy nandinika azy dia mifamindrapo satria tamin'ny tonga taty voalohany a dia somary iarahana moa tsy loatra izay romoromo dia somary famaly tamin'ny ankizy a. Dia tena nalahelo aho fa rehefa tonga tao am-piangonana dia niteny mopera hoe mila mamindra fo fa raha zany dia Andriamanitra tsy mamindra fo amin'izay raha vao anao zany tsy mamindra fo dia Andriamanitra koa tsy mamindra fo aminao. Dia niezaka nanindry fo dia mivavaka dia afaka ilay izy. Dia hitako hoe nahazoko tombony be zany nandehanako taty satria afaka manova ny fomba fiainako sy ny fomba fitondrako ny zavatra tokony atao. Tsaokanao sy misaotranao zahay Kristy satria tamin'ny mahazo fijaliana no nanavotanao izao tontolo izao. Alleluia. 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 Oya yes, naitenzanarea. Akatawina naitenzanarea. Pateni masina simaera. Alleluia. Fombatsika mianakavy eny ny tompo evanjely masina nosoratany Masindahy Joany. Masindahy Joany 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Nanaraka an' Jesosy tamin'izany Piera sy ny mpianatra anankiray hafa. Ary fantatry ny lehibe ny mpisorona ilay mpianatra anankiray ka niara-niditra tamin'i Jesosy tao amin'ny tokotany ny lehibe ny mpisorona. Fa i Piera kosa nijanona tany velany tao akaiky ny vavahady. Dia nivoaka ilay mpianatra izay fantatry ny lehibe ny mpisorona ka niteny tamin'ny vehivavy mpiany vavahady ary napiditra ny Piera. Fa hoy ity ankizivavy mpiany vavahady tamin'ny Piera, moa sy isan'ny mpianatra io lehilahy io koa va ianao?
akoho Pierre, Sia. Nangasika ny andro ka nipetraka namindro teo amin'ny afo ny mpanompo sy ny mpiandry raharaha, ary dia mba niara namindro taminy teo koa i Pierre. Ary Simona Pierre nijanona namindro teo koa ka nisy nanao taminy hoe: moa sisan'ny mpianany koa va ianao? Fa nanday Pierre nanao hoe: Sia. Dia oltrony anankiray tamin'ny mpanompo lehibe ny mpisorona izay avan'ilay nitapahan'ny Pierre sofina: sy ianao va ilay hitako niaraka tamin'ny tao anaty saha? Fa nanday indray Pierre ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneny: izany ary ny teny ny Tompo. Rakisy havana, efa nidinihinareo tany amin'ny désert ty tenin'Andriamanitra ity. Fa talohan'ity zavatra tantarainy Masindazo an'ity ny zavatra nisy dia Jesosy niteny tamin'ireo hoe: misamborina aho tevatevaina, ary maro aminareo mpianatra no tafitohina rehefa mahita zany. Dia mpianatra 12 hafa nangina niondrika fotsiny nieritreritra, fa i Pierre nilokaloka niteny hoe: aha, reo asakasaka an'ireo re handao anao, fa re aho sy handao anao naoviana aho, na dia hiaran'ny fahafatesana azy aho, vitako ny miaro anao. Pierre manana izay toetra mailamailaka mamaly izay, toetra n'izay, sy hanomezana sy niza ny toetra, fa izay ny toetrany. Fa afahasika mitaratra ihany koa ny fiainasika, fa sika zany olombelona isika dia amin'ny andro mahafinaritra dia hafa ny zavatra tenensika, fa rehefa amin'ny fotoana misy olana hafa koa ny tenitsika. Na ny fifandraisantsika amin'ireo namasika ireo, samy manana ny namany, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-milalao, ny mpiray tanàna, rehefa mety ny atao sy mahafinaritra dia mifankahazo tsara, dia tena ohatran'ny tsaofaty ny any. Fa rehefa misy manahirana ny namana na tsy fahasalamana fotsiny aza, le tena namana mety tsy mahavita mba mamangy akory ny aza amin'ny zavatra manahirana. Tsika roa dia tena samba hiady zany, tsika rahavavy, tsika misamy manama dia tena samba hiady zany, fa tsika dia tena mpinamana, dia miompina amin'ny fanohazoaky kely, miompina tena saraka misy. Rehefa misy ny manahirana, eo indray azanao indray ny magnisoka ny namanao ho tena lerinina anao azay rehefa sy ho maso, na mifosa azy dia magnaratsy azy rehefa sy ho maso. Izay no mety isehon'ity fatavan'ny Pierre ty amin'ny fiainana mahakizy sy tanorantsika. Zao anefa le izy toetra maholombelona zay fantatry Jesosy zay fantatr'Andriamanitra, mety sy hanomezany siny, fa izy kosa mitantara ny nahavoan'ny Pierre ty mba ho fagnanarana antsika. Hoe mba asika atao ihany miala hoe aza mamadika namana, tena aza mamadika, indrindra amin'ny andro sarotra, fa tena mizoroho namana mandrakariva. Angatahana amin'i Jesosy zay hery zay mba tsy hamadiana azy. Zay izy amin'ny lafiny fifandraisana maha olona, fa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra koa dia zao. Aoka ny tenitsika rehefa eny dia eny, hoy ny partage ny anankiray taminareo, rehefa sia dia sia, fa izay ankoatra izay vadibadika sy tena izy, fa dia hoe manome toky fahitian'i Jesosy dia mity azy hatrany hatrany, fa sy hoe rehefa sendra ny sarotra na fisapana na sendrana ny finoana mila fizoroana vavolombelona sarosarotra dia sy hanao tsony. I Pierre nandahan'i Jesosy intelo, naman'i Jesosy isan-kaizany, fa tiany Jesosy hampasehivina azy hoe: ianao le niaraka tamiko reny ve vokatry ny fitiavanao ny arahana tagnamiko, sa manaradreny rano sy mamonjy zavatra masamasaka fotsiny? Dia izay no nanontaniana azy tany amoron-dranomasina Tiberiady tamin'ny alahady herin'ny Paka, herinandro tafaran'ny Paka hoe: Pierre, ty ahy ve anao? Re ty ahy mako anao dia hazavako tsara aminao manafoana ny tahotra sy mandroaka ny tahotra ny fitiavana. Ny tena tia dia tsy mba matahotra, fa izay matahotra mbola tsy lavorary ny fitiavana tao aminy. Anao tia ahy ianao fa tsy tena lasa paka ny fitiavanao, matoa mbola natahotra sy say nilaza hoe dia tena namany, ninona naovanareo ahy.
Misy fitiavana atao fa mbola sy fitiavana lavorary le tonga hatramin'ny mafy miaina ho any sakaiza. Ela zany Jesoa ihany hoe sisy manam-pitiavana lehibe noho ny mafy miaina ho any sakaizana. Dia nanontaniana izy hoe moa ty avy ianao, rety ahy ianao dia sy atahotra. Dia Jesosy sy manameloka ny lasa raha tonga azy nanontany sy misara ny lasa izy fa ny eo ty ny anontaniana hoe zao ary le izy ty ahy velohanao ty ahy aza matahotra itsony zany rehefa tia. Dia ny apôstôly rehetra koa ane zany nanontaniana Jesosy anareo zay mpianatra ty ahy ve anareo. Zay ny tokony ho fototra ny fanarahana an'i Jesosy rehefa tia dia aza matahotra. Ny apôstôly rehetra fa sy Piera ihany dia maty martiry daholo vokatra izay fitiavana Jesosy izay. Masintazoany ihany no sy maty martiry fa martiry daholo. Masintahy Bartelemy zany olona velona zao dia nendahana ny fidirana ohatra ny hoditra ho antsika io, nendahana ny hoditra dia maty. Misy ny tapahan-toha, misy nosotromina tamin'ny sabatra, misy ny fasiana tamin'ny hazo fizaliana. Ny masintahy Andrea hazo fizaliana miendrika ikisa ohatra zao ny namasihana azy. Ny masintahy Piera ohatra ny Jesosy ihany fa nasidioloka. Ka fanarahana Jesosy zany dia mitaky hatramin'ny fahafoizana ny aina. Ka ho antsika misy amintsika mpianatra, misy sy mianatra fa miara-miaina amin'ny fianakaviana sy namana. Amin'izay mpiainana misy antsika zany no tena fijoroana vavolombelona hoe miaraka amin'ny Jesosy dia hoe sy matahotra ianao hizory vavolombelona finoanao. Farany nisy témoignage ny namasika Eliza any ambinandrano nanao témoignage tesy hoe ianao rehefa hoe miaraka amin'ny protestant mba miaraka ohatra hoe voyage dia miditra hôtely eny Ambohimandroso dia mba misakafo na eny Ambohimanjaka eny laka dia ianao magnatra hanao famantarany hazo fizaliana mbola sy tena tian'i Kristy ianao matoa matahotra na menatra fa ny fitiavana dia manafoana ny tahotra sy mandroaka ny tahotra. Ka zao ary aza matahotra ry tanora, aza matahotra rakizy ho vavolombelon'ny tomposika amin'ny zavatra rehetra izay atao. Fanomezana ireto kaozarivana tamin'izy efa atolotra izany fa maika nyfitrako dia mandray ny ofo izy misaotra anao mifodrano mizarazara sy mamiazy ny mpianana nanao hoe samy eo mandray sy mihinana amin'ny tianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Zany antony niavy ny sakafo ndray ka misy divay izy misaotra anao indray dia zarazara sy mamiazy ny mpianana nanao hoe samy eo mandray sy misotro amin'ny tianareo fa ka misy ny rako ity raha io nampinakem-pihavanao vaovao sady mandatra izay afaka anareo soany be sy maro fomelahany fahotana ataovy izao fatsy amovana. Sika buri etu izao no ny rano sy vary ransana tanàna tsy fanary tsy fandaho. Sika buri etu izao no ny rano sy vary ransana tanàna tsy fanary tsy fandaho.
Tena tsy manana finoana. Sekarang kan sampai atau datang kamera mita tau. Right. Sama kanao fatun. Tapos mo video no? Jadi balor sar di Sergio. Tahu semar putih dia. Ai? Mantap. Esse rumah kasih. Fiz video você deixa ali, mano. Olha bom dia, Moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi.